La 4G Batelma vous présente Nivavo. Labelcom impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano Nivavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, manoltra anao ny fampalalambavao. Safidy tsara indrindra. Tsy misy miaino ny fahoriana sy ny fahatranony iainan'ny vahoaka hoy ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina tao Analavory Omaly. Tsy ekena intsony hoy izy ny fijanonan'i Madagasikara ao anatin'ny fahatrano. Tonga eto Antananarivo tao amin'ny PK0 rehefa niteten'i Madagasikara tamin'ny alalan'ny saretin'ny fianakaviana Poussin efa mianaka. Fitetezana izay naharitra efa taona ary nahatratra 5,000 kilometatra. Maresaka iraisam-pirenena naneho ny alahelo sy fahamenaran'ny Vatican manoloana ny raharaha famefataventana sy fanodikidinana zaza tsy ampy taona tao amin'ny Eglizy Katolika any Pennsylvanie. Nadidin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko avy manasana ary anaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ity alahady alina ity. Ny anomboantsika ny vaovao dia misy mihevitra mihitsy eto amin'ity firenena ity fa mora manadino sy bado avokoa ny vahoaka malagasy ka mbola mirehare sy mihebiheby atrika ny fitsaram-bahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana ihany antsiprizaire ary anao anatin'ity matoan-dahatsoratra ity arahoary. Taona 13 ka hatramin'ny taona 12 dimy taona nitondran'ny vahoaka malagasy ny mangidy indrindra teo amin'ny tantarany. Tsy mbola niaina fahantrana lalina tahaka izao ny malagasy. Tafakatra hatramin'ny 4,000 ariary mahery ny sandan'ny vola euro iray. Nanjaka tanteraka ny tsy fandriampahalemana na an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Porofon'izany ny tsy fiafarany ny fakana ankeriny. Miakatra saika ho isan'andro izao ny vidim-piainana sy ny vidin-tsolika ary ny herinaratra. Tsy ahitana vahaolana fa miverimberina saika isan'ny taona ny olana eny amin'ny anjerimanontolo sy ny tontolon'ny fanabeazana amin'ny ankapobeny. Ka taiza teo amin'ny tantaran'ny fanabeazana teto Madagasikara no nisy fanadinam-panjakana CEPO nofoanana ka voaterina verina amin'ny fitoeram-panadinana maherin'ny folo. Dimy taona nahitana endrika kolikoly avolenta maro isan-karazany sy fanodikotinana volam-panjakana ka navoasaringotra ny mpanolontsain'ny filoham-pirenena mivady Razay Mamonjy Claudine raha tsy hitanisa afa-tsy izy. Teo koa ny raharaha tsy nahita-mbaliny sy ny vokatry ny fanadihadiana izay natao azy ireo, toy ny raharaha Antsakabary izay ny ministry ny mponina teo aloha Ontiana Realy no nanambara tsy nisy nanery fa afaka herinandro dia hiakatra fitsarana ity raharaha ity raha ny vahiny tany Antsakabary ny tenany tamin'ny volana Aogositra taona 17 Aiza ihany koa no niafaran'ny raharaha bomba ny poka ny 12 ny volana Janoary taona 17 taoriny nanaovana fianianana sy ny tetsy mahamasina tamin'ny fankalazana ny niverena ny fahaleovantena ka nisina ramandrika sy fahafatesana malagasy tamin'ny taona 12 Ny raharaha Anjorbe, Villa Elisabeth, Arboretum etsy Ambatobe, ny zone de recasement etsy Ankazomanga. Ampahany amin'ny endrika kolikoly avolenta ihany ireo. Fa ny tena nisongadina dia ilay kolikoly natao tamin'ireo solombavambahoaka nampandaniana amboletra ireo lalàna fehizoro ifeny fifidianana ka nahatonga izao fifidianana mialohan'ny fotoana izao. Santionany ihany ireo, mbola azo antenaina avita anarina ireo ve ny HVM sy ny firongony. Sy fampanantenana pokaty no betsaka finosina anatin'ilay vina fisandratana 30 Inona nefa fa tsy mora anadino ny malagasy ka hitsara azy amin'ny alalan'ny latsabato ho atao mandritra ny fifidianana amin'ny 7 volana Novambra ho avy izao. Tsy misy miaino ny fahoriana sy ny fahatrana iainan'ny vahoaka maro hoy ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina tao Analavory Omaly. Tsy ekena intsony hoy izy sy ny fijanonan'i Madagasikara ao anatin'ny fahatrana. Fanadiny Albertin Ramelarevo. Ratsy avokoa ny fotodrafitrasa fampianarana eto Analavory toy ny lycée, CEG ary ny EPP. Mitarainy ireo ray aman-dreny mampiana-janaka amin'ireo ary mampitaraina azy ireo ihany koa ny loto manerana ny tanàna.
Andrandraina ianao hoy ny vahoaka nanalavory omaly raha niona tamin'ny Andry Rajoelina. Mampararana aketo ny sekoly zala. Hitanao hoe maro be mpianatra aminay aketo na kilasy tsy misy efitrano tsy maro mpampianatra tsy mahazo vola. Atao fanamanako fony ampisoloty ny karama amena siba ampiakary ny fonctionnaire tsy tonga zany amin'andro zao. Anao koa président tonga aketo amboary fianarana amboary tsy mba misy lycée any aminay président dia ny olana betsaka zany ny tanora afaka BPC dia tsy manana possibilité ny ray aman-dreny mandefa azy mianatra any Marinarivo dia mijanona eo amin'ny BPC. Tany napetraka ny kôro ny akamalony ato amin'ny faritra ity atrasoavina andrivo. Ary tena mahatsiaro ny taitaina ny vahoaka mahalona velatra ampontoekareny io. Raha sirakao Andriamatoa filoha dia mba atao garam-pahamena ao anatin'ny OEM ny fanamorana ny fananatany mba isitrahany vahoaka zay namatary nagatany madelany Fandifinina aminay dia tsy manana kinasa. Ohatsy hoe misy zavatra mampananana dia misofatra. Ny vehivavy zany tena mijaly dia lelafo mijaly satria tsy manana asa atao. Fitiavana no nanosika aho tonga eto Analavory hoy Andry Rajoelina tonga iain'ny vahoaka fa tsy hanao kabary politika. Ny fanesy ny fitarainana izay efa nandrafetany vahaolana maharitra ao anatin'ny IOM. Isan'ny fandraisana andraikitra mpandrosoana aingana ny Madagasikara ny fitsinjovana ny vahoaka hoy izy ka nanolorany tena hitondra vahaolana ho an'ny mponina eto Analavory sy manerana ny nosy. Matoa tonga eto Androany dia satria tia koa Analavory. Ary ny fitiavana koa dia tsy azo lazaina ambava fotsiny fa mila porofolo. Tampalatsaka lalina loatra ny firenena malagasy ankehitriny. Anisan'ny firenena mahatra indrindra isika maneran-tany. Tonga eto Androany manoloana anareo manamafy ny zavatra nilazaiko tao amin'ny Palais des Sports tamin'ny voalohany volana août. Milaza hoe ity aho manolo tena ho an'ny tanindrazana, manolo tena ho an'ny fireneny, anafitra ny Madagasikara ary zany tsy vitako rery ka itsika rehetrarehetra no hiakaka anafitra ny Madagasikara. Matoa tonga ty Androany dia zao te hieno ny herifirinareo, te hieno ny zavatra mangirifiry, ny zavatra tsy zakanareo, ny zavatra mampitaitainanareo fa indrindra ny fanirianareo. Zay ny mahatonga anay eto Androany. Notsipinina nandritra ny fandalovan'ny teto Analavory ihany koa ny tsy maintsy adina amin'ny kolikoly mba hatongavana amin'ny fanjakana tsara tantana. Miisa 7 hatreto ireo nanatitra ny taratasy firotsahako fidiana teny anivon'ny HCC. Raha 17 izy ireo omaly miamporoy izany androany alady fa 17 ny volana aogositra. Gaetan Andriatsilava. Tafiakatra 17 hatreto ireo kandida efa nametraka ny antota taratasy filatsahako fidiana teny amin'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana hatramin'ity androany ity. Ankoatra ireo efa nanatitra tany aloha, miisa 3 ireo nanatitra omaly ary miisa 2 ny androany. Ny kandida Eric Rajonary izay natolotry ny antoko Mamimi na ny malagasy miray sy mifankaty. Ary ny kandida James Rasoamaka avy amin'ny Alias Rovo fikambanana mamiko ny taniko. Ity farany izay mbola tsy nahafen'ny Sony 50 ilaina amin'ny fifankatoavana ny antota taratasy ary nampanantena ny anatitra izany mialohan'ny talata faraka 20 ny volana aogositra ho avy izao, fotoana farany fametrahana ny antota taratasy filatsahako fidiana. Ny 20 ny volana aogositra tsy hivona no amoahany HCC amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo kandida. Aorino 20 ny volana aogositra io no iroso amin'ny atsapaka izay ho laharana itsaloran'ny kandida ny anivon'ny Seny. Tsy fitongelana ny fitantanam-bahoaka sy ny mpiasam-panjakana na ny neutralité de l'administration publique no nitondrana adevitra tao anatin'ny fandarana ankitsy-po eto amin'ny Kolo TV ny zoma alina teo. Andriamatoa Ralambo Erinjato Maleo mpamakafaka politika sady solomamoaka teo aloha sy Andriamatoa Imbiky Erilaza Pahilalana moa ny vahiny tao anatin'izay. Sombony tamin'izay adevitra izay ary. Misy manomboka amin'ny farany ambony ka hatramin'ny mpiasam-panjakana tsotra dia
hitanao zany atreto aloha misy tsy miafina mihitsy manao an'izay hoe tsy fanajana n'lay lalàna zay. Za zany mahita fa raha resaka ohatra hoe fitokanana zavabita, ny resaka hoe famorina sy fiantsoana mpiasa-panjakana maro isan-karazany na ty andrenivohitra na eraky ny faritra ireny a, reny zany dia anisany hoe karazana hoe tsy fanajana n'lay tsy fitongolanana, ary zavatra tena saripady be le izy satria matahotra ne le olona le mpiasa-panjakana ne iny vola kely karamana iny ny ameloman'ny vady aman-janany zara ary mba nahita asa, ka raha ohatra ka tsy hanaraka an'izay izy a dia mety misy zany an'lay hoe repre zay, zany hoe mety affecté anao any kodaoda any, mety afakasy ianao, ka izay zany maratsy be an'le izy fa tena misy io a ary sarotra ny milaza hoe tsy misy. Ka zany zavatra zany tsara miova zany eto amin'ny tany sy fanjakana. Raha te handroso tsika raha voany mandeha amin'le izy tsy handroso mihitsy io satria lalatokana. Io raha vao manao an'le hoe teny midina dia jadona izay. Ka raha vao teny maiky hoe ty tsy maintsy zao dia izay mahatonga nefa ny amin'izao fotoana izay mahafinaritra. Misy mpianjam-panjakana tsy azonao amin'izany. Manaiky fotsiny izy eto fa tsy azonao amin'izany izy. Zao manko fa fahalalana tonga izy dia miteny ohatran'izao. Ary zay ny amporosihana ny tsirairay mpiasa-panjakana hoe vao misy teratera aza manaiky. Satria ianao nge sady manompo firenena no mamelona ny vady aman-janaka koa amin'ny asa ataonao hoe aza manaiky tsindry ohatran'izany raha mbola amin'ny fahamarinana ka amin'ny ara-dalàna veterena fotsiny misy olo zay teny tamiko mihitsy hoe zay ozy izy ndrimatoma aleonay maty mitsangana zay velona mandoalika tonga saina tsy niteny am'izany hoe aleona mijoro amin'ny ara-dalàna sy mitandalàna zay mangataka mandoalika ka anaraka an'izay hoe aleo maty ny eritreritry ny tena tsy hoe maty ny eritreritry ny olona. Tsy firisan-jato mpiasa-panjakana no manana an'izay toetrany izay. Zao tsy afaka mandrefy ianao hoe firy fa raha fijeriko azy zao fa mihetramohetra ny tsasa-manila fa tsy miteny ny olona nge tsy miteny talemo fa ny tena zay ny ataoran'ny fanjakana nge matetika zay mitondry le fahanginana le olona tsy miteny reny sarotra be miresaka azy. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay nahatantsika ny fahatongavan'ny fianakaviana Poussin efa mianaka avy ny teteny Madagasikara nandritra ny efa taona tamin'ny alalan'ny sarety. Ho hita eo ihany koa mahakasika ny natao hoe mena kosa rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Et si les anges étaient parmi nous, silencieux et invisibles? Le chirurgien dans la salle d'opération ce matin, elle m'a regardé moi. Et si l'un d'entre eux, Personne ne peut te voir, sauf si tu veux qu'on te voie. tombait amoureux de l'une d'entre nous? Et si je veux qu'elle me voie? Pourquoi le voudrais-tu? Pour pouvoir l'aider. Êtes-vous un visiteur? À qui rendez-vous visite? À
photographe. Si vous rencontriez l'être auquel vous étiez destiné... J'ai la conviction qu'il y a autre chose de plus grand là, quelque part. Plus grand que moi et plus grand que vous. Fermez vos yeux, sans sentir le contact de sa peau. Je suis là à vous attendre, à espérer que je vais peut-être vous revoir. Je ne vous connais même pas. Ni ses baisers. Vous avez senti? Non. Et que vous ne puissiez pas vous fier aux yeux. Araka ny hitantsika teo iny la cité des anges izay indray noronantsara rahantsika anio alina amin'ny 6 ora latsaka fahefany eto amin'ny Cool TV. Fa ny anozantsika ny vaovao dia tonga eto Antananarivo teo amin'ny PK0 rehefa nitety Madagasikara tamin'ny alalan'ny sarety ny fianakaviana Poussin efa mianaka fitetezana izay naharitra efa taona ary nahatratra 5,000 kilometatra. Io ny nasa. Araka izany, nigadona teto amin'ny PK0 eto amin'ny Garasora ny fianakaviana Poussin Madatrek rehefa avy nitety any Madagasikara tamin'ny alalan'ity sarety ity. Nampiana malagasy rola. Kanto i Madagasikara ary mateonina. Mahay mandray olona ihany koa ny malagasy hoy Alexandre raim-pianakaviana mpitarika azy ireo. Tonga eto! Vita lalana, tapis lalana, lava lalana. Efatra taona amin'ny lalana, sarotra lalana. Mitety tany daholo, mijery Etache, mijery Bongola, mijery Menabe, Simon Tréphane, jusqu'à Douille, après Anouche, après Vatouva Fitouvinan, après jusqu'à Analan Tirouf, puis la Sava, puis Diana, puis la Sofia. Moi j'ai épousé Sonia. Et puis le Poini, et jusqu'au retour jusqu'à Tana. Voilà. La boucle est bouclée. On a fait 5000 km en 4 ans. Ny 14 septambra taona 1424 izy ireo no nanainga ny tety Avona sy Lohasa, rano, orana, atsika sy ny sisa. Allez découvrir ces destinations, vous pouvez le faire en charrette. Similavoula, Milafton, Marne, Indine. On a besoin de temps, ça c'est sûr. Mais on peut aller découvrir la côte de Tuléar en Lacanavez. N'importe qui ici d'entre vous peut aller à Tuléar et aller voir un compatriote Vez et monter dans une pirogue et aller faire 5 jours de pirogue Vez en mangeant du riz et du poisson. Ny araba azy ireo tonga soa sy nankasitraka tamin'ny zava-bitany izay manandratra ny akanton'i Madagasikara tamin'ny alalan'ireo horonan-tsary maro samihafa efa navoakany sy amin'ny fandresendahatra ireo mpizahatany vahiny ho tonga hitsidika ny nosy ireo solon-tena-panjakana tonga nandray azy ireo. Isany amin'ireny ny délégué eo anivon'ny boriboritany voalohany sy ny ministra ny fizahantany. Ianareo tompoko dia mahasoa volo ny firenena malagasy amin'ny fampiroboroboana fizahantany ary indrindra ny fotoana amin'izao tontolo izao hitodika amin'ny firenena io. Oran-ketina iantsoratra zany ary raha ilaina dia avoakanay ho dika mandarana. Ka dia manerina hatrany zahay ny famasitrahana fankatilemana mankasitraka tompoko tsy ho adino ny zavatra nataonareo ary zay dia resy lahatra fa nitondra anjara briky lehibe amin'ny hoavin'ity firenena ity nareo ho amin'ny fampandrosoana azy ho fanokafana fomba fijery vaovao.
izay ny amin'iny fa maro any malagasy no tsy mahalala ny asany menakosy atao inona ny menakosy mivalin'izay entiny io nasaina aminao anatiny ity fanadinina manaraka ity menakosy saika hita hatrany eny amin'ireo mpivarotra rokandro malagasy nampiasain'ny malagasy hatramin'izay indrindra talohan'ny fidiran'ny fivavahana kristianina natao inona izy ireny maro tamin'ireo olon-tsotra sendra ny mpanao gazety no tsy mahalala na mahafantatra amin'ny ampahany ny asan'ny menakosy fanafody entina hitsaboana tamin'ny nampiasaina tamin'ny gasy fahagola entina miady amin'ny hody ratsy tsy haiko za mbola tsy nampiasa anazy dia tsy haiko ny fampiasana azy menakosy ampisafiana ohatra menakosy raha araka fahafantarako dia anasorana ny analana ny mosavy eo amin'ny se olona mamosavy anao ohatra hoe atao eo ny avaravarana na ositra eo amin'ny tapi fanaovana ody fampisaviana misorana amin'ny le firy le misy ozitra fampisaviana izy zany ampiasain'ny malagasy ho fiarovana ny menakosy raha ny fanazavany Elina izay misehatra amin'ny fanangonana sy ny fivarotana izany fiarovatena ohatra hoe hitanao misy mamosavy dia reny zany ny ampiasaina le tsinjin'ny mpamosavy reny dia ahositra amin'ny varavarana reny amin'izay tsy voatsinjiny primany aposy ihany dia hoentina manaraka tsisy ohatrany hoe fiarovatena zany miaro vatana fiarovatena amin'ny vatanao zany le izy atao aposy eo iny dia manaraka anao eny an-dalana eny le tanjoka leviny atokoa nambaravarana rehefa tsisy tsena dia amin'ny 7 arivo eo ny tombarotra fa rehefa misy tsena dia amin'ny 75 ireo olona eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny tena manjifa azy ity amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany hatrany manomboka amin'ny 500 ariary izany eo aminy ankoatra ny eto afovoantany ireo olona any amin'ny faritra atsimo no mbola ahitana olona mampiasa azy ity ho fiarovana ny tenany sy ny tokantranony natao indrindra anakanana ireo izay mikasa hisopatra sy anao ratsy ankoatra ny menakosy misy amin'ny malagasy ihany koa no mitahiry ny lamokana tody inona no asany ary atao ahoana ho tanterina aminao amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fotoana manaraka eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia naneho ny alahelony sy ny fahamenarany Vatican manoloana ny raharaha fametavetana sy fanodikodinana zaza tsy ampy-taona tao amin'ny Eglizy Katolika any Pennsylvanie fanadina taorian'ny ampamoaka goavana mahakasika ny raharaha fametavetana sy fanodikodinana zaza tsy ampy-taona tao amin'ny Eglizy Katolika iray any Pennsylvanie nanao fanambarana ny Vatican teny roa no afaka hanambarana ireny zavatozany tranga ireny famenarana sy alahelo matotra tanteraka ny nandraisan'ny fibe ireny zavatra nambaran'ny fitsarana tany Pennsylvanie ireny ary melohin'ny fibe tanteraka ny tranga ny talata lasa teo nanao fanambarana ho an'ny rehetra ny manam-pahefana any Pennsylvanie mahakasika ny valin'ny fanadihadiana iray milaza fa nandritra ny 70 taona tao an-toerana maherin'ny 300 ireo mpirehetra no nametaveta sy nanodikodina zaza tsy ampy-taona izay amin'ny totaly anarivony ny mpitsara lehibe dia nahita porofo-tsy azo ivalozana mahakasika ny fanararotana ara-pananahana izay nataona mpirehetra raisy 300 tamin'ny zaza tsy ampy-taona raha ny hita tao anatin'ireo antota taratasy dia nalalan'ny zava-nisy ny tompon'andraikitra katolika tao Pennsylvanie fa nininana mpitsofina sy nanafina ny fomba ratsin'ireo mpirehetra ireo nangataka fanonenana arak'izany ireo ny arambona ny fiangonana tsy misy afa-tsy amandy raha mangalatra amin'ny fiangonana ianao dia voaviravirany amin'ny fitsarana raha mametaveta amin'ny alalan'ny fiangonana kosa dia afindra toerana fotsiny mba hiverenana indray arak'izany mila sazy ara-bola ny akamaroan'ireo tranga dia efa ela loatra ka sarotra ny anenjehana azy eny amin'ny fitsarana ankehitriny fa ho avoaka itapoko itam-pirenena ny anaran'ireo mpirehetra navandoza hatreto aloha mpirehetra roa ihany no voatonontonona dia izay mamana vaovao tamin'ity alina ity ankasitraninao nanaraka izany soava-mandry dia filoma mifodalo tompoko
Arofinaritra miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Labelcom impression. Narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.